Eo amin'ny sehatra ny fonina kosa no andraisantsika vahiny ary amin'ity takariva ity tsy izy akory izany fa ny ray aman-dreny mpitandrina avy eo anivon'ny FJKM Ambohinorina dia ny pasteur Rasolo Nirina. Miarabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Dia faly miarabanao koa Andriamaton'ny Zaka nandray ary faly miarabany mpijery sy ny mpanaraka ny MATV. Araka ny nafantarana azy dia ankalazan'ny voka-dehibe ny avy eo anivon'ny FJKM Ambohinorina Sabotsy Namena ao amin'ny Rapitso. Manahoana Andriamaton'ny mpitandrina ny fandaharam-potoana? Tena mamarana tokoa ny voka-dehibe ny fiangonana FJKM Ambohinorina Sabotsy Namena Rapitso. Fandaharam-potoana moa dia tsotra ihany, toy ny isa-taona amin'ny 7 ora sasany manomboka fanompoam-pivavahana. Rehefa ny farana moa zany fanompoam-pivavahana izany dia avadika ho vola ireo vokatry ny tany atolotry ny vahoaka kristianina. Aorianan'izany moa dia misy fiaraha-mifaly amin'ny atao hoe sakafom-pifaliana izay atolotry ny fiangonana ny zanany rehetra sy ny vahoaka tonga manotrina izany voka-dehibe izany. Inona no mety hoe hetsika ny karakarain'ny fiangonana mety hampiavaka an'ity voka-dehibe ao amin'ny Rapitso ity? Ny hetsika aloha azo lazaina hoe no hampiavaka azy angamba dia ny fanentanana ny olona amin'ny fifaliana tokoa satria tsy dia misy hoe zavatra miavaka dia hoe raha mitaha amin'ny teo aloha fa dia ny firaisana mihitsy izany no izay no mampiavaka azy angaha. Ho an'ny fiangonana FJKM Ambohinorina manokana mety manantotaniza ve pasteur zao hoe firy eo isan'ny mpiangona isan'ny mpandray fanasan'ny tompo? Ny mpandray ny fanasan'ny tompo aloha zao eo amin'ny 900 mahery eo amintsika miteny zao. Zay no isan'ny mpandray fa ny vahoaka kristianina maro satria rehefa manatrika ny vokatra mahatratratra any amin'ny 700 mahery no tonga amin'izany voka-dehibe izany. Ho amin'ilay Rapitso io ve pasteur indray mandeha ihany ny fidirana sa hoe? Indray mandeha ihany ny fidirana toy ny isa-taona. Inoana zakan'ny fiangonana tsara zany satria efa lehibe raha teo koa ny fiangonana ao amin'izao fotoana zakany tsara. Mazaka mihoatra noho izany ary ny fiangonana. Ny tena tongavanao amin'ity takariva ity pasteur dia ny anentana ireo ataontsika hoe zanak'ampelezana, zanaky ny fiangonana ihany koa. Mety misy ve ny fanentanana ty amin'ny faraparan-desakitsika? Ny fanentanana nga ho antsika zanak'Ambohinorina sy ny vahoaka kristianina dia ny fiantsonantsika mianakavy. Irahantsika mahalala na ny vanim-potoana iainantsika aza azo lazaina hoe sarotra ihany nefa marina ilay teny hoe ny tavan'ny rahalahy maranitra ny tavan'ny rahalahy. Fahatongavantsika maro dia hery lehibe ahafahantsika manatanteraka ireo adidy maro isan-karazany eo am-pelantanantsika toy ny adidy ho tanterahana amin'ny FJKM azy amin'ny foibe, ny synode apartany, ny adidy anatiny isan-karazany ary ny fifaliana lehibe moa dia ny mahita antsika rehetra toy ny isa-taona izay miara-paly hatramin'ny farany eo anatrehan'Andriamanitra. Isaorana feno ny mpitandrina avy eo anivon'ny FJKM Ambohinorina Sabotsy Namena nanaiky nasain'ny fampahalalam-baovao ny MATV tondra ny tsara ho fantana mahakasika izay voka-dehibe karakarain'izy ireo amin'ny Rapitso izay. Isaorana feno ianao pasteur nanaiky. Dia misaotra indrindra tompoko, misaotra indrindra Monsieur Nzaka. Ho toy antsika hatrany kosa ny